Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady fa 5 ny volana septambra ka hatramin'ny talata fa 9 ny volana septambra manomboka amin'ny 9 maraina moa zany amin'ny ankapobeny aloha tsy misy ny fampitandremana raha any an-dranomasina manokana fa nazanatry zany dia somary mafimafy ihany ny rivotra izay mety anahirakirana ny mpampiasa ranomasina indrindra ny tapany avaratry ny nosy mandritry ny fandalovan'ny raona hitantsika amin'ny sary azo amin'ny zanabolana izao ny any amin'ny morotsiraka atsinana ny anomboantsika ny mety ny toetry ny andro zay anorana miatoato fa isava ihany moa zay rehefa atoandro avy atsimo ny rivotra na avy atsimo atsinana na amin'ny ankapobeny 20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ary mety hahatratra 10 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny Cap d'Ambre anonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avonionja dia roa faingo 5 ny any amin'ny tapany avaratra na any avaratry Sambava kosa mety hahatratra any amin'ny 3 metatra noho ny alin-drano avy any atsinanana Cap Est hatrany manoro anorana miatoato ny maraina fa omaina ihany zay rehefa atoandro avy atsimo atsinanana ny rivotra any avaratry ny Toamasina ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ho avy atsinanana kosa ny any ankafa ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora anonjabe ny ranomasina ary ny avonionja dia roa ka hatramin'ny 2.5 metatra isy ny alin-drano madinika avy any atsinanana manoro hatrany taolanaro anorana tandriraona vitsy ary ho avy avaratra atsinana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hahatratra 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora any atsimon'ny vangain-drano ary ho 9 kilometatra isan'ora manakaiky ny taolanaro ny ranomasina kosa dia anonjabe amin'ny ankapobeny ary ny avonionja dia roa ka hatramin'ny 2.4 metatra taolanaro hatrany Cap Sainte-Marie andraona vitsy ny andro na ibalika ny masoandro ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 90 kilometatra isan'ora hahatratra 10 kilometatra isan'ora indraindray ny alina ary anonjabe na ahery ny ranomasina ny avonionja dia 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra any amin'ny morotsiraka andrefana kosa Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalika ny masoandro iovaova ny fitsokan'ny rivotra ka ho 9 kilometatra isan'ora ho avy andrefana kosa manomboka ny atoandro ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora anonjabe ny ranomasina ary ny avonionja dia 2.2 ka hatramin'ny 2.5 metatra Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andraona mitsitokotokona ibalika ny masoandro ho avy andrefana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 kilometatra isan'ora hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray ny fitsokan'ny rivotra kosa dia itsoka avy any avaratra atsinanana raha ny any amin'ny afaran'ny fepitoana ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hahatratra 20 kilometatra isan'ora manakaiky ny Morombe adiny-panonja ny ranomasina ary ny avonionja dia manodididina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra Cap Saint-André hatrany Analalava ibalika ny masoandro ary ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina sy ny alina ka ho 9 ka 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora izay mety hahatratra 15 kilometatra isan'ora indraindray any avaratry Mahajanga ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ho tony na adiny-panonja ny ranomasina ary ny avonionja dia latsaky ny 1 metatra amin'ny ankapobeny amaranantsika azy Analalava hatrany Cap d'Ambre anorana tandrivondrano mitsitokotoko ny maraina fa omaina kosa rehefa atoandro ho avy atsimo atsinana ny rivotra any avaratry nosy be ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora iovaova kosa ny any ankafa ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ho tony na adiny-panonja ny ranomasina ao anatin'izay ka ny avonionja dia ho latsaky ny 2 metatra amin'ny ankapobeny